Tsy voaja amin'ny ankapobeny ny lalàna mifeny fifamovizana eto Mahajanga ary ny fanazavana noenty ny mpampianatra mpamily iray. Maro amin'ireo mpampiasa lalana hoy ny fanazavana voaray no mahafantatra ny lalàna mifeny fifamovizana nefa dia manao fanahiniana tsy manaraka izany. Ny tena olana zany eto amin'ny resaka fifamovizana zany mazenga eto dia amin'ny tsy fanajana an'le lalàna mifeny fifamovizana zany amin'ny ankapobeny zany tena izy. Tsy le olona zany tsy mahay le fifamovizana fa tsy dia manaja an'izy zany fa dia mandeha amin'izao fotsiny zany ny zareo zany rehefa hoe natondra fiara fotsiny zany ny sasany dia hoe mandeha amin'ny arabe dia tsy akijerijery tsony fa dia samy mandeha foana zany tsy samy mandeha. Dia takelaka famantarana ny lalàna zany na mpanao de signalisation zany amin'ny ankapobeny izy ireny na signalisation routière moa zany tena filazanan'izy ireny zany tokony visible zany izy ireny ho an'ny mpamily na tsy mpamily fotsiny na ho an'izay rehetra mampiasa ny lalana. Dia tokony hitan'ireo zany hoe inona moa zany no takelaka misy eto, inona koa zany tokony zavatra misoritra eto dia arahan'le mpamily zany zay zavatra zay. Misosokevitra aloha zany amin'ny mampampianatra anakay zany dia tokony ho hatsaraina zany satria matetika zany misy takela-by teo le teo dia rehefa tsisy dia tsy ajain'le olona rehefa misy stopy dia tsy teo ntsony le stopy dia efa tsy manaja le olona satria rehefa tsisy sany signalisation zany ny amin'ny ankapobeny zany resaka fifamovozana raha hoe sapana an-dalana tsisy famantarana zany filazana zay hain'ny olona mampiasa lalana zany dia mampiatra ny priorité à droite rehefa amin'izay. Fa rehefa tsy eo zany le mpanao dia samy mandeha sasa zay tafiditra lofona zany dia mandeha ho azy eny dia materaka izy mampitonga an'le accident zany indraindray. Fa rehefa fisosokevitra zany tokony ho araha maso akaiky zany izy ireny dia mba atao visible hita maso tsara zany izy ireny ho an'ny mpampiasa lalana rehetra. Isan'ny olana eo amin'ny fifamovizana eto Mahajanga ihany koa araka ny fanazavana voaray ny tsy fiampiny ireo takelaka famantarana eny amin'ny lalana rehetra. Ny sasany aza dia tako ny ireo mpivarotra eny amoron-dalana. Le sasy zany tokony hampiarina amin'izay rehetra mandika an'le lalàna mifeny fifamovizana zany fa indraindray izy ohatran'ny tsy dia hampiaritsika zany le lalàna mifeny nefa izy misy hoe raha tena le AMB ndrareo mantsy ny hampiarina hoe raha mafinao photo ohatran'izao anao dia ato kely aloha zany fampiasanao le permis de conduire fa tsy hainao nampiasa zany hoe fahafantarany olona an'izy iny mantsy ivery fatao fananina le fampiatonan'le lalàna inona moa zany firesahana hoe le fahazahoan-dalana mitondra le fiara zany tokony asina atao miantona kely aloha zany na retrait de permis de conduire tena lalàna. Ny fampiarana ny sazy avy hatrany ho an'ny rehetra tsy manaraka ny lalàna mifeny fifamovizana no isan'ny antoka iray ahafana misoroka ny tsy fanaran-dalàna.